misy indray ny lalatsaina anankiray ao anatin'izany izay miteny tsy voasambany a rehefa trany amin'ny taona raiky amin'ny roapolo sy roa arivo tany ny FM manao ny teny hoe tsy mety zao fitondram-panjakantsika zao fa andao aloha hitady lalana diovy ny tokotany zay moa ny tena lalaka ato anatiny diovy aloha ny tokotany vao moroso amin'izany fifidianana izany tsika. Tsy mampaninona anay ary anatsiny raha manafitoina ny sasany nefa tsy tokony atao nafitoina izany ady hevitra ity bary andasy milaza ny heviny tsy fanesy lahatsika efa hevitra resany zay mbola tsy niova tamin'izay ny FM. Misy fanambarana vao nataony voaingana tamin'ny voalohany volana mars nanao filan-kevitry ny foibe zahay dia natao teny frantsay zay moa lisy ty mahafinaritsika amin'ny teny frantsay hoe le MFM réitère sa position initiale laquelle de ne pas participer à un processus électoral vicieux et non démocratique. Teny mahitsy dia zay nataoko zay ny laksony azo atao manafitoina fa fanekevika ty mahitsy zahay fa tsy hitondratsika makaiza ny firotsana ao anatin'ny fifidianana izay fantatsika fa hipiriko any amin'ny lalana tsy mety ka sao sanatry zavatra neveritsika andaminana amin'ny tany sy ny fanjakana voamey indray ampitombo midisadisa misy eto amintsika samy malagasy. Marina dia marina ny teninareo hoe lalana fidinay ty mba hahafahanay manitsy ny tsy mety marina zany fa izay kosa dia manoteny hoe raha samy hitsabo ihany alao misoroka aloha zay ny fiteny mahazatra hoe alao misoroka tozay mitsabo zay no mahatonga any miteny hoe alao aloha tadiavina ny fanadiovana ny tokotany zay vao resotsika ny fifitana farany manamafy ny fiarabana tatrany taona ho atsika rehetrarehetra enganeka samy ahita ny marina tokotsika ary sanatria tsy fandatsa miteny atao kory fa haitsika ihany ny fanitsy sy fanometanana atongavantsika mitanjona sotratsika. Ataoko angamba ny fahefa madivadiva efa nandray anjara fitenenana ny rehetra miangavy an'Andriamatoa raha miteny adivadiva tsy hamarana akory a mbola hiteny eto ny HPM hiteny eto Andriamatoa Ramamonjy Florentin raha mba eo akaikaikao Monsieur Florentin mba afaka mandroso venao tompoko azafady. Dia iangaviana satria efa somary efa ho folaka ny andro dia mba tena anaja n'ilay 2 minitra sy 3 minitra zay mandray anjara fitenenana eto raha sanatria ka hoe tsy ampy le fotoana dia mba fenotsika azafady indrindra tompoko. Miaraba Ramatoa Filoha dia miaraba ihany koa any professeur Raymond Ranjevo, miaraba ihany koa ireo mpinamana rehetrarehetra sy ny dirikavy. Ny tiana tenenina dia tsotra satria tena fa somary elaela nitolomana mahafantatra tsara janony rehetrarehetra. Ny karaman'ny mpiasa pirenena zay tsy fanjakana amin'ny manakaramanay fa ny vahoaka malagasy. Noho izany efa nangataka 10 na 30 tamin'ny Andriamatoa Vazaha filoham-pirenena izahay hoe ovay au grille indiciaire sy valeur la point d'indice io sy ny indemnité de logement mety fotsiny izy pitapitahany zay
mialatsy indrindra raha iteny eto satria tena misy olona lehibe nampianatra sady nampianatranay teny Ankatso dia Andriamatoa professeur Ranjeva Raymond. Fa raha miteny an'izany professeur titulaire io anankiroa izy Rahanarivo Lerina. Fa ny vola raisiny zany toko klasy toko vavy tena angambany ao anatin'ny 4 andro dia lany. Efa mpampianatra anisan'ny professeur titulaire atao anatin'ny tena amataona maro. Ka raha mba miteny an'ity zahay ny tena moa fa retirety ataoko aikato misy ny secrétaire général ny police syndicat ny tena koa syndicat izy koa syndicat sady représentant ihany koa zay ny retraité eto Madagasikara. Tsotra ny teninay efa niteny efa misy didim-pitsarana nitoriana amin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny ary dia navoaka ny didy navoaka ny conseil d'état fa aloavy nareo fanjakana io volan'ny retraité era Madagasikara io. Ina nefa ny zavatra nitranga rehefa nitondra an'ilay didim-pitsarana zahay so nitondra huissier teny amin'ny ministère sy teny amin'ny Andriamatoa Tsay Christian en tant que prime ministre. Ny dossier efa ny daholo dia nivorona zareo alohan'ny elany Andriamatoa vazaha mpitondra firenena. Nivory izy hoe Osambory Florentin miaraka amin'ny namany amin'izao vorin'ny gouvernement. Noho izany ny syndicat ny SSM moa miaraka aminay daholo ny syndicat reto maromaro tsika nefa niaraka hatramin'izay fa isaorana be dia be satria raha tsy nisy fitezan'ny professeur titulaire nisy fitezan'ny présidente ny panina tsy ohatr'izao zay. Noho izany fony teninay satria matoa zao firenena zao miletika dia pitehina foana ny karaha-mampiasa ny tanora tsy menasa. Noho izany raha tianareo rehetrarehetra oka tsy hivorivory fototsika any ohatra ny sasany nefa tsisy zavatra ho tanteraka dia tsotra miangavy anareo raha tianareo niaraka aminay omenay fe-potoana mahitsy tsara Andriamatoa vazaha mpitondra firenena fa tsy gasy izy. Ny fotoana omena azy hodinianay miaraka amin'ny ny filoha sy miaraka amin'ny professeur Ranjeva hoe inona tokony atao fa ny anay dia tsotra aloavy ny vola ny mpiasa rehetrarehetra amboary ny firenena fa misy tetezamita tokony hitondry eto fa tena hotsony aloavy io fa zay sa ny zavatra tiana tenenina dia tsotra raha tena satsika rehetrarehetra syndicat Saint-Pama ato syndicat ny SSM ato fa izahay dia mieritreritra fa hatramin'izay na remarke nareo fa isaky ny grève mpiasa-panjakana idinay tanteraka ministera tsakanavaka. Ka zavatra misy ifonana Ramatoa Filoha ifonana Andriamatoa professeur titulaire fa ny zavatra misy ifonana koa dirikaby fa manomboka androany iteny zahay iresaka kely tsika fa tsy maintsy akatsonay ny firenena dia miala ianao ary olazainay fa ny zavatra lazainay rehetrarehetra ny zavatra olazainay eto dia zay efa mahita pitsikilo ambadibadika ao fa ny zavatra hoteneninay dia tsotra fa na inona fampitahorana efa naika samborony zay tamin'ny mitondra an'ilay didim-pitsarana teny ministère ny finance. Ka miangavy zay Ramatoa ministère ny finance mpiasa-pirenena ianao fa tsy ny vazaha filoham-pirenena mandoko karamanao. Noho izany aza mety ho bakibakiona amin'ny tsisy dikany koa mangataka anareo rehetrarehetra mahato trano androena raha manaraka ny teninay nareo miaraka amin'ny syndicat rehetrarehetra fa rehefa iteny zay hoe akatsonay io mialy nareo aty izay
Soda Tupula, Soda Tupula. Ya untuk miala cinta maka semari andai fitinin lagi mungkin apa fa si bola saritan kamera sube florantemu deva umpanai mana sih mungkin apa meti beta kan semua fatata beta aku meti semua fatata fa Sekretaris Jenderal Nasional ni Federasi Sindikal Polisi Nasional lanteno Ari créateur fondateur syndicat du ministère police tammi 2018 tamreni fotoana nafana vai tammi 73 député reny izahay de noenjehana sy nalefa affectation tamin'ny fotoana reny reny mo tatara tsy laza iverina amin'ny efa laza fa zay fotsiny tiako tenenina fa manitenenako eto dia mialatsiny raha ohatra ka hiteny manokana amin'ny rahalahy sy anabavy zanaka zany eo anivon'ny ministera ny polisy pirenena satria maro le fitarainana tonga aty aminay aty amiko zany aty amin'ny syndicat makasika ny olana rehetra menjady amin'ny mpiasa amin'ny polisy zay any rehetrarehetra any teny tsotra fotsiny menanareo rahalahy sy anabavy zanaka zany omeo hery ny sehatra syndical eo anivon'ny ministera amin'ny polisy midira mivondrona ao anatin'ny syndicat satria ny syndicat ihany no afaka hitakina ny zo fototra amin'ny mampiasa mahatonga anay mijoro sy nanangana an'io dia mba ho tombotsoan'ny be sy ny maro ho tombotsoan'ny asa ho tombotsoan'ny mpiasa fa tsy fitiavana ny tombotsoanay manokana zay mbola tsy nahazo taona na tamin'ny mpanjaitra tamin'ny fitariana aty fa ny anara vola ny aty aposy manaraka dikan'izany dia manentana anareo raha lasa nabavy zanaka sy zandry amafiso ny rafitra ara-syndikal anivon'ny ministera amin'ny polisy pirenena satria manana zo tsika manana zo manokana mihoatra amin'ireo le frera d'arme gendarme sy miaramila anana fahafahana anangana syndicat article 6 ao amin'ny statut général autonome polisy pirenena ny fahafahana manangana syndicat dikan'izany tsy lalàna io zany dia tokony hajaina ary tokony ao ampidirina ao anatin'ny organigramme ministère amin'ny polisy nationale zany rafitra ara-syndical zany mba hijoro ara-dalàna dia zay angamba tokony ny teny fotsy tsotra zay apetako dia zao zany araky ny feo efa nandeha teo araky ny resaka nataony zokobe Florentin moa zany dia nisy resaka fanasanatsika menakavy teo raha vonina nanaraka ny dianay ao amin'ny retraité dia mitsakany tsika raha ohatra ka vonina nanaraka anay zany sona tompoko makasitraka mangataka ny zokobe Norbert Razanakolona andray fitenenana isolontenany hery politika mitambatra eto Madagasikara to Norbert Razanakoto fa tsy Razanakolona na dia olona raha ny pampanay ny voalohany teny ny rava manokana ny rahamatopanina matratra ny taona vaovao ary ireo mpiara-miasa aminao ihany koa tsy ataonay lavabe tsony anay satria efa be dehibe ny zavatra voatolona teo sy voateny teo fa amin'ny mahery politika mitambatra dia raha politika zany ny risahana dia ny zavatra ambaratsotra dia ity misy teny oam-pitenenana anankiray teny anankiray milaza hoe ny olona vonina tsy vanina ary ny olona vanina tsy vonina fa za tena nisaotra an'Andriamanitra ary matompanina samy mpiandry isika
fa tena ay mbola misy olona sady vonona ny vanina na hitanao dia velombolo dia misy sola aloha namako zay dia sady ny safolo lohana velombolo dia safolo le lohan'ny sola tena mbola mahavelombolo ary tena hita fa nitsangana ianao ary za dia mivavaka mandrakariva ny amin'izay ery anananao zay dia tiano tenin'Andriamanitra omeko ty Ampedoala voasoratra ao boky ny asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fahavalo fa azo ery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo dia ho anao zany a dia ho tsika rehetra zay tafiditra atao anatiny tsitrano ty ny zava-misy tompoko dia tsotra 5 taona zay a no rehefa tena mangidsira ny fanaovana politika atao amin'ity fireneny ity tsisy tsirontsony a tahaka ny teo aloha satria Madagasikara dia vorona-hazo natala mialatsiny vorona-hazo natala rehefa mijery ny olombelona rehetrarehetra atao anatin'ity trano ity kosa nefa ato avokoa ny olombelona rehetra manerana ny Madagasikara nara-tsay nara-panahy nara-nofo inona ndray zany mbola andrasana dia zany hoe dia mbola ho resin'ny adala sanatiany vava raha matopany sy ny ekipa akaminy isika rehetra misy hira anankiray izay anampihira hirana didipotra le izy tsaroko tsara hoe aza velatory foazy tompolasy tompoko vavy avela ho azo nadala ave Madagasikara aza avela ho potika ndretsika alao hiakatra ny degré ny tolona ary mila faranana amin'izay makasivaka tompoko lahy makatelina tompoko vavy ialana tsiny professeur Aralso Roger tsy salama dia tokony miaraka taminay teto izy fa miala tsiny dia manasoa tahin'Andriamanitra avy tompo ho tonga amin'ny famaraparanana ny anjara fitenenana zany tsika zao a dia maître Kobe mitondra anjara fitenenana amin'ny alalan'ny lefitra ny asthma aorian'izay dia hisy ny fombafomba amam-panao amin'ny fanolorana mariky ny fiarabanatra hatry ny taonany Ramatopana fa izy fombafomba atao melohan'izay dia aorian'ny asthma dia ny ray aman-dreny Xavier Rakotozafy no andray fitenenana dia eo amin'ny fanafinan'izay lamba izay dia Andriamatoa Gilbert Mamirina di Nono no andray fitenenana eo sy anao ny fombafomba rehetrarehetra rehefa avy eo mangataka ny asthmary sotra betsaky nameny fitenenana izaho no maître Kobe anisan'ny mengaly ny taranja Pakrasy vice-président ny ASTMA anisan'ny fikambanana matanjaka manerana Madagasikara sud-est andranovola sinanana zanak'mpeny zanak'matitanana salanitra ro ranandrozy aminay an'izay miarabana ro ray aman-dreny aby sakanavana miaraba ny ray miaraba ny vahoaka sy vakivolo atamin'ny madiniky mitovy anay toa elaela ny tolomana tamin'ny firenena toy zay da mbola sy nahazo plasy sy nahazo toerana eka sy miemitra ay tatoizanay avao etolona todika aminao madame Panna miarabanao manokana amin'ny maray aman-dreny zanaky Fianarasoanao engany oelavelona tahin-janahary mifotsy volo ho tsarotsantsa rereny ty nosy Madagasikara ty manarak'izay todika amin'ny ray aman-dreny ara-drazana tsy akanavaka amina egasy da raiky sisy an'izany hoe ambany andro atefasa temoro asakalava tandroy sisy an'izany egasy da raiky ndre efa za io da mbola namany egasy avao koa
ny firenena mahasamihafa anazy satria Damaseva nisy teto ambonin'ny tany samy taranaka Damaseva avy izy mihevitra anazy vazako da vazako eo hitanareo toy avy da pirika vao masina amina ihany atesaka sy madiny raha ela sy dininy amola koa enany tsony miarabanao andriamato ministra miarabany tabiera sy ny fianakaviana rehetrarehetra miaraba amin'ny président Tanjombato miaraba amin'ny kambana rehetrarehetra mpiara-mitolona eo amin'ny 13 mai pirika vao masina malahelo ny saina simba ny eritseritra raha mahita anareo aza atezitrinareo satria isako mihainy tele aho da malagasy fa ely na enoko malagasy zay azonareo itiako atongavana isika da sy malagasy fa malagasy ka mengavy anareo olona bony aho raha mikabary nareo hatrany France na hatrany Amerika da tonono sy mamenatra zany hoe iahy to da malagasy alao isokatra ny sainy manakatra ny sainy hoe ia le malagasy aleoko mbola mitanareo miteny hoe malagasy io oziny anglisy reo fa tsy tenareo hoe iahy malagasy fa marary misy mifoky sy mieritseritra isako ny kabarinareo da ohatra ty teneko ty malagasy toky avao foanina zany tamin'ny andro fanjanahantany saiko samy mandiky mieritseritra tsika ka raha aminah da manomboka androany ifoany zany fa sy mety malagasy tsika alao tazomitsika amin'ny malagasy atsika manaraka amin'izay mitodika aminao madame Panina amin'ny mampitaiza tanorana nisy fotoana fananatitra D8 tao aminao tao raha fahafantarako anazy zakain'ny SP miaraka amin'ny taleva voarainao DV satria ny targetrako dia zao anafoana ny resaka roroa sy ny zava-badomelona eto Madagasikara matoa zany nanangana an'io resaka fibatana vonjam-by fitazaina tanora amin'ny resaka atletisme sy maro samihafa ao anatin'ny sport rehetrarehetra dia ohatran'ny malahelo madame Panina fa nisy ero volany nangatahako audience tao zay raha malotoloto ve sy avy aminao any zay fa avy amin'ny mpiasa birao mangoko an'izay samby mena aby sika sy aminao ihany zay fa amin'ny birao rehetra manera Madagasikara nisy mifanavaka fahambolokotry raha malotoloto anao da nindreo farafara endrasa fa horaisina anao première heure rendez-vous tadidiko tsara tamin'izay tambosy rohatra amin'ny efatra sasany amin'ny raha lavo niraisina mampanaely raha ohatran'izay fa aza sina fanavaka vany fa raha ohatra misy olo mandeha aminareo olona ambony io ka antaniako izy le olo matora amin'ny tenelina io raisinareo izy fa mba manana ny heviny izy satria matora amin'ny tenelina izy mba te hiala amin'io hoe marary loatra fatoriana amin'ny tenelina ty izakao le olo ambany fifezanareo rehetrarehetra manomboka amin'ny tale kabineta amin'ny SP midiny makany amin'ny protocole sy ny rehetrarehetra hoe raha misy olo mba ho avy eo mba raisinareo izy fa aza tao alapika stricta reny nisy fotoana wa nandeha tabosy roatra tonga avy any mampanahelo zany première heure wa amin'ny efatra sasany vao raisiny sy mena tokoa eo amin'io général ihany nisy efa eto zao général io zany da misofo fa iay zany izy colonel samby général amin'ny toerana misy anazy zay tena maro solava resaka fa tena tiako bibiona madame Panina zareo ny tanora fa efa simban'le pikira dahony fe raha miasa dia tavoka aminareo olona manakatsy ambony io manamboninahitra ambony tsirairay na civil na miaramila ndre nareo midoboka amin'ny toerana io zany ka afaka mitsofoka nareo amin'ny paziny atao hoe ASTMA dia afaka mifampikorana atsika sotra ro ranandrozy aminay an'izay fa resaky mbola mangataka fitenenana any zany zay aminao raha matoa filohan'ny antemera zay zany fikambanana STMA io miaraka ihany efa ela ny orenany ary efa mba niara-ny asa amin'ny fitondrana tsesitsesy teo zay ohatra zay tenin'izay teo namanay teo zay any nanao vinanasa niara-ny asa mba nanoana sy nampiakatra
dia nefa natao tohatra fiakarana fotsiny zany le astema aloha hatreto zay fitondràna mitondra hatramin'izay nefa izay sokatra nanomboka 2017 misokafan'le astema aloha hatreto manerana Madagasikara. Dia zao zay manana vinanasa hoe zay hoe ikarakara anampy ny tanora amin'ny fiadinan'io zava-mahadomely io dia mba hoe anampy andry zareo ampiditra azy any amin'ny resaka sport sy resaka tsy fanananasa, le resaka tsy fananana tsy afaka mianatra. Dia ao koa ny sosialim-bahoaka, dia ao koa ny reny be antitra sy reny manano-teny reny ny vinanasanay sy programanasanay dia mba angatahanay fiaraha-miasa aminao sy amin'ireo zay afaka hiara-iasa aminay sy anohana anay rehetra dia afaka miara-miasa zay tompo dia mangataka fiaraha-miasa sy fanohanana fa mbola mafy sy enjana ny ezaka miandry anay amin'le asa amin'ny fanampiana ny tanora. Dia izay tompoko ny angatahanay dia misaotra tompo lahy misaotra tompo vary. Hiditra amin'ny famaramparanana ny fotoantsika dia raha anatin'ny efitrano na any ivelany ramatoa Rasoandrika Marie-Jeanne dia mba hiangaviana mba hiakatreto aloha azafady Madame Marie-Jeanne Rasoandriaka na raha misy mba afaka miantso azy vetivety fa mialohan'ny atongavana zany hiakatretỳ amin'ny loana izy dia omeko ny ray aman-dreny Xavier Rakotozafy ny anazavazava amin'ny fombafomba rehetra zay ataontsika amin'izao famaranana izao tompoko lasy tompoko fasy. Ya, miala tsiny fa matety biavy moasy ka adidy misy fitenenana aza manomboka le matahotra hahafantatra ny farany tadio zay apody aza manomboka le matahotra hahafantatra ny farany maro be ny dikan'izay maro be ny zavatra tietenenina ao anatin'izay satria raha sika mahalala samy sorogna faray aman-dreny say sisy rasakaro sika fampagnabe taiza ny raha sika nahafantatra ny zavatra nahazo an'io madama panina io nisy nanomboka zavatra natao tamin'io resika fantatra sika zany teto amin'ireny vohitry Madagasikara ty nanomboka izy tandremo mahafantatra ny amparana ve miala siny zay le samy sisy rasakazy zay tandrifo pahefany atao aray aman-dreny ny teny an'izany compétence ozy ny teny vazaha zay ro anagnana ny soa fa isisiana rasakazy azoko de tahena zay tompoko afaka mamoritra tagnana sika ny raha nahazo an'io ramatoa io hatrambola procureur io ny raha sika nahalala zany hatramina ministra azy nisy zavatra nahazo azy zany taoriana nahalay anazy zato isan-jato zay mbola taona visivisy lasa misy olona manomboka mahasaky epeka miala siny aza manomboka tady teo ny heparana nateraka apela sika miala siny miala fondro amin'ny titeny ty ny boridagna sika nateraka vehivavy voatoka eto ambony tany voalohany ray aman-dreny tompoko nampitafy anao ray aman-dreny no nikolokolo anao satarona ny nitondra folo volana anao koandroany hitaro ny tompo-tena fa nyzao fanolotra maisy andriambeto ndritrako ny ray aman-dreny namana igny dia hoe ferony resaka fa fisaorana sika asaka ny sendavana
nandray anjara fakasitrahana asika nandefa namoaka an'izay rehetra tao agnatin'ny saitsika indrindrindrindra anao neny misaotra anao nahay nangaika anay misaotra anao sananao apo ny zavatra nahazo anao fa nangaiky ny sokazy kely rehetrarehetra anao fa hoe laiky raha efa volana marisaka raha sahadalany taolo hoe arabaina nahasipaka an'igny taogna iny ataonao katilahiny be zay rendrarendra ny fiarabanatra-sy ny taogna zao fa mino aho fa mifogno raha katilahiny be zay aminao ka noho izany amin'ny agnaran'reto ray aman-dreny isakisokazy miaby reto amin'ny agnarasika rehetra dia zao misy ny fomba satria sahala amin'ny ota izy zany miala siny miala fongo marina ve sa diso ao zay le hoe ny tompony mahalala ny hiarovany taniny ny tompony mahalala ny hiaso ny taniny gasy sika mahalala ny hiaso ny tany sy ny mpiarahamoneto mahalala ny hiaso ny fiarahamoneto tsy maintsy asandrasy na tiany sasany na sa tiany sasany zay ro dikany ade salamin'ny ota marina zany olonday be io ve no anao ranomaso mivalagna po miala siny miala fondro tompoko asandrasy otafiana ny lamba mendrika zay mahalala ny soradamba gasy mahalala fa hiboakeo zay lamba zay hanandratasika anazy dia mba mahalala ny valerany zay lamba zay zay sa mahalala dia lazana androany zany ny tena sarimbolante agnarany mitondra ny agnarany amin'ny mahagasy anazy hotafiasika anazy zay androany milaza mahafomba fotsiny hafa sika koa dia fa milaza fa ny sotoaviny gasy hiainasika manomboky zao mananaky sika manana ny kilongalahy sika afaka mitondra an'izay resaky zay sy ny fombafomba tandrify an'izay dia haniraky sika ray aman-dreny haniraky sika herivelogna rehetra ka miala signy aminao le hasangany ety masololo agnao fa hotolorana ny lamba sarimbolany tena andriamanitra sy mitaro ny fiarabana efa vita fa alohany hanaovasika ny fanolorana ny solombotekohany ndrama mamara zanamaso Kristina dia hanontany aho aloha asikato misy amitsikato ve nandova an'ity lapany tsy mazasy ity ka manana titre foncier misangana misy amitsikato ve nandova tamin'ray be sy ny reny be fa tompony ty tsy mazasy ty mahavy amantany dia nareresaka aho tamin'ny radio zay no mahatonga amantany kolesa misy a hotohizako ny resaka misy amitsikato hoe manana anarana misy fanampiny hoe mahasoa misangana misy amitsikato hoe mahalala na fianarasoa ny fianarasoa misangana fahitarina aminareo aho ro minitra fa misy toerana atao hoe mahasoa be
izay iboahany andanovan'ny ranony atao hoe mahasiatra fa sa mahasiatra mialasina fagnaoa dia ao anatin'ny fanjakana mpanao lalàna dia mba hisio io ao amin'ny mahasiatra ao fianarasoa io fa mahasiatra roy ary nahatongany hoe mahasoa be dia io ranony mahasiatra io zay nanasaboana ny zanak'andriana tao ka rehefa sitana nampandroana tao zazy io dia hoe nahasoany be io dia zay mahasoa be ka izao anao roa madama ra zana mahasoany be anao fa misy manana anarana atao hoe ra zana mahasoa mitondra ty fireneny ty voalohany ary anao ro vehivavy voalohany filohany intérimaire pireneny osoratana boky volamena hitakaza io ro nilanao io misy mahafantasany io venareo ie io dia nisy ny fitenenana hoe aza mamofofo tamandro ny aviany fitenenana hoe aza mamofo tamandro dia zao ty samba mamena safa nisy olana ny besaka lalagny asy besaka ao sandro ka rehefa lasa ny tagny sara ny vatolahy dia mipetaka amin'ny toerana atao hoe malaza mandro ka rehefa natao ny fihavanana taty afara dia nidéclareny tagny lalagny fanjakana hoe ny vatolahy hoe ampidiano dia hoe le fihavanana tiana atao ka volao ny resaky voasira fa mba ny soa atao hoe zay na fianarasoa ny fitondrany filom-bavambahoaka filohany antenera-pirenena dia razana mahasoa hatany fianarasoa zay no mahatongany nametraka ny fanontania mahasoany be anao roa raha neny razana mahasoa ity oasa raiky sy mamofofo tamandry fa ny kabary tanadoatapena karasira dia nisy nanao zao hoe tena maly rasiraka satria sy fatatsy lay zalahy io fa officier de marine rasiraka apetrako eo igny fatasariny ty kolazay izao am'izao fatratrarany taom-baovao zao neny razana mahasoany be dia mahafaly anay fianakaviam-be malagasy ray manontolo manolosanao mampitafy anao ny lamba dia zao roy igny ny lamba andasy anao dia aminao igny akianja anao dia aminao igny andapa anao dia aminao igny kotetrezy ny valy lafy valy sy ny lafy efasa fa ilahy le mahasaky magnetaka anao lay sitakareo akereo sika azy mo terina hafa andao mo vitavita moa zay ny fanafian-damba fa mba misy fomba anankiray koa ko miangavy an'ireo zay tondra ny santabary sy ny varovelona mba hiroso eto aloha eto azafady indrindra tompoko lasy tompoko vavy mialohan'ny inosoan'ny de miara-miditra ny vary no hisy hiredina hira hoe hiara-dalana aminao firana katolika izy io hiara-dalana aminao hiara-dalana
Mangatakan sikit retra-retra panazana sa panitetena mba samy toerana fa efa niaino atsika ny ray aman-dreny teto anoloana fa indrindrandrindra raha matofilona teny mera-pirenena ny zavatra natomboka tsy maintsy misy iafarana adiva ifarana ny fiaonantsika anio fa ny fiarahana mbola itoy ko dia mangataka atsika tsirairay samy hamonjy ny toerany
fa hisy lahateny fohy izay isorany Ramatoa ny anteny miram-pirenena ny fanotronatsika azy amin'izao fiarabana azy nahatratra ny taona 420 izao. Izy mikapasy izy. Polemis. Dia niarahantsika nahita teto. Niarahantsika nahita teto ny fanakalozana nisy tamin'ireo hery velona rehetra eto amin'ny firenena. Niainontsika ny maharary vahoaka ko dia eto am-pamaranana dia ampanatretena Ramatoa Panio no anoloranay ianao ny fandraisam-pitenenana tompo. Mba tsy tapona ny olona ny aoriana dia mangataka ny mpanao gazety mba somary iondrikondrika eo amin'ny fakantsary satria misy ireo ray aman-drenitsika izay tsy azo takonana. Fanabeazana, fitaizana ny raisitsika teto anio dia inoko fa malagasy voataiza sy nahazo fanabeazantsika rehetra. Saudara Tuku nanome ny fitenenana, nanome ny fitarongana, nanome fivolana. Misakisany mpanao gazety azafady fa tsy mahita. Azafady indrindra ho anareo mpanao gazety dia mba mipetraka kely azafady fa mampalahelo ray aman-drenitsika. Ny olobe no nahazo toy izao atsika dia mba hisitsika fanajana ny olobe fa tanora nahazo fitaizana atsika zanaka nahazo fanabeazana. Pamerana ianareo mba anona ny mpiara tonakafo mpiara miasampo dia nisy olo mba mampaboaka ny Madagasikara izay tonga manatsika eto ary nanaja ny fanasana sy ny fotoana izay nomena. Eo ihany koa ianareo ray aman-dreny ajaina no avy natapoloha dia reo ray aman-dreny ara-panahy, ny ray aman-dreny ara-drazana izay toteny. Eo ihany koa ny ray aman-dreny mandrafitra ny vovonana izay vovonana najoro ny filohany antenimieram-pirenena miaraka amin'ny FFKM izany ary tonga manatrika eto ny solotena misy ireo vovonana ho an'ny fanatonana, vovonana ho an'ny fanelalelanana, vovonana ny fanakalozakevitra ary vovonana ho an'ny fanasitranana any Madagasikara. Tsy ho fidy tsy havana ny anareo rehetra eto fa dia ataoko toy ny molobolany ka indray ny hodidina ihany dia ianareo manatrika eto sarobidy loatra amiko ka sao misy tononony ka misy ho adino dia ho tsy ny zay zavatra izay
fa dia ho bangoko tokana hoe havako longoko ary malagasy mitovy amiko satria malagasy sika rehetra avy malagasy tsy mitapitrano ry malagasy ray tanindrazanamiko ny fisaorana an'Andriamanitra dia tsy mahavizana zay efa nataondreo ray aman-dreny eo amin'ny finoana rehetra dia liara-ny saoran'Andriamanitra isika ombako manana koa izany fisaoran'Andriamanitra izany. Mamela koa ianareo eto raha manolotra ny fialan-tsiny ho an'ny Andrimatoa Rakototsafy Norbert izay vady Andefomandry satria raha ny fanasana natao no fiarabana tratry ny taona ny vady dia manao ny fialatsiny izy na ny telo ihany koa satria mbola ao anatiny hoe convalescence angamba no ilazantsika azy satria mbola avy teo anatin'ny fitsapona. Matoky an'Andriamanitra nefa ho sy isika fa ho sitrana tanteraka izy satria tena efa eo an-dalana fahatsarana tanteraka eo fahatsarana saika anareo satria mivavaka an'izany. Manaraka an'izany dia misy olo azy koa fa zahay mivady moa nanolorana ny fiarabana dia makasitraka makantelina ny firariantsoa nataonareo anay mivady eto amin'ity toerana antenimera-pirenena ity izay voalaza marimarina tokoa ny any ray aman-dreny teo fa ity toerana ity dia antenimera-ny vahoaka tsy misy afaka hiandro hilaza fa anaty na anaoty na andia fa any vahoaka ka zay rehetra natao teto na atao eto na atao eto dia ho any vahoaka ry malagasy mpiretan-drazanamiko misaotra tamin'ny teny mamy rehetra tompoko mamy loatra ity tamin-drazantsika ity ary maminao ihany koa tsy miambahamba ianareo na mamy ny fanasana tsy miambahamba ianareo ny tsodrano ary nameky any izany fanadiovana na koa hoe tsika rehetra samy malagasy moa dia mahalala hoe rehefa ota ty olona ity dia mety aminy tokoa izany atao hoe fanasana azy izany. Misaotra tompoko satria raha maha-olombelona ilay mivady dia tsy ahavaly fa enikaza ray eniny any voninahitsy ary eniny anyty raha vaovao ty satria ry amintsika malagasy ka ny salorana nyty ity lamba ity dia misy lanjany lehibe dia lehibe izany tsy afaka mandatoko satria mitandrifotra miolana ny zara za tolotsolo tsika malagasy zany ka dia ampaletretena sy ampitiavana nanekena antoy enta mavesatra izay natolotra anareo izany. Mamelahy ary anareo hisentokely aho 30 sekondra hisaorako an'Andriamanitra
izay tena momba azoko atao hoe ty tena be fa dia izay tena hoe momba tokoa satria vehivavy ny tena ary saloranareo anefa eka mavesatra ary mampametraka fanontaniana tokoa ho zaka ve ary tsapako kehitriny amin'izany fisaitona telopolo sekondra izany fa Andriamanitra no mitantana ary sy mitantana diako tompolahy sy tompovavy toa ary tsy efeniko aminareo fa tsy manampoiziko ho tonga maro tahaka an'izao ianareo reo tsy nampoiziko ho lanipaka ny fitiavanareo azy tsy nampoiziko ho zavatra makadiry ary mety miandra manaina no andrasanareo amiko raha nanaraka ny fandraisana fitenenana rehetra teo aho dia velom-panontaniana tena misaiko ary mitodika amin'Andriamanitra hoe ho vita ve toy ireo fitalamona tsapako sireko ny fitaraina ny fahasarotana ny fiainantsika reko ny tarainanareo tanora reko ny tarainanareo rehetra izay tonga eto ary matoky sy mino aho fa solotena ihany solotena solotaina anareo izay tonga eto mahita anareo zary aho tsapako ary reko miadiny amin'ny fiainana vomaly anambako tafaresaka na namana na devite zany na namana tsotra hoe raha fianakaviana enina mianaka eto Antananarivo hoe aho fa meka fahakongola tsy fantatro enina mianatra mampianatra zaza mandoa frembus mividy vary sy zay hampiarahana amin'ny vary ny laoka ny vary isanandro siramamy ny jiro sy ny sisa raha tsy manana 20 000 ariary isanandro zany hoe roalina isanandro io fianakaviana enina mianaka io dia tsy velona ananany malagasy ve zany roalina ariary zany isa mpianakaviana to tsy manana roalina ariary ny malagasy manana ray alina ariary ve isanandro ny malagasy ny fianakaviana tsy hita ny ray alina ariary isanandro manana 5,000 ariary isanandro ve ny malagasy tsy manana ny 5,000 isanandro ny malagasy ny fianakaviana malagasy hoatr'inona no anagnantsika malagasy 2,000 ariary zay no mety ho hitan'ny fianakaviana malagasy raika isanandro kanefa mahazo inona ny 2,000 ariary vo misy mibitsika amiko ao ny namana o vovonana hoe ny kilao ny vary hoe hoatrinona amin'izao fotoana zao efa ny kilao ny vary efa 3,000 mahery kely raha tsy efa hiakatra 4,000 zany avidim-bary zany lafo dia lafo ny fiaina tsy erany aina ary dia manaiky aho satria ao anatin'ny fitondranany aho anareo hiandro ny teloa legitime sady legal ianao kanefa tsy voatery noho ny fahasarotana miantso sy manery
na ao légitimité na ao l'illégalité dia tsy maintsy mijoro mampanelo lakolosy mifahasahivanana sy niloza vita tao ho antanindrazantsika ity tafiditra ao anaty kizo ny fahantrana na ara-panahy na ara-pivelomana ny vahoaka malagasy. Eny tompoko, tafalatsaka ankaratsiana tafajoboka ao anatin'ny tsy fahamarinana tanteraka ny firenentsika. Tsika ne dia efa voalaza manan-karena ny malagasy, ny rafitra misy legal eo ihany koa izay foto-drafitrasa na ny mbola hajoro na ny efa mijoro nefa nahoanantsika ny tafalatsaka mandrakariva anatin'ny fahantrano. Tsy misy adean-trano eto nefa dia faran'izay mahatra ny malagasy. Inona ny olana dia izay voavolazako hatramin'izay mesaziko hatray olona ny olana eto. Izao mihitsy no ny fanarahana tompoko raha nanao ny tolom-bahoaka ny tolona ny malagasy 10 taona lasy dia ny fanantenana tamin'izany fa amin'izao fotoana izao firenena faran'izay mahantra i Madagasikara. Toy izao tsy izany na fanantenana ny mpiray tanindrazana amintsika na ny mpiray tanindrazana amiko na ny mpiray tanindrazana aminay. Ny tena marina dia toy ireny jamba hiala amin'ny maizina ireny izahay tamin'ny tolona natao tany an-darabe ka nahatsapa hoe tenenekay dia efa nisy amikay izany fitaka fa zahay angamba no velambendrana ka dia nandeha ampinoana sy ampahitokisana. Aditiko ny milaza an'izany satria olom-boafidy aho tompoko miheny feo vahoaka nay vahoaka no nahatongavana amin'izao masolom-bava-bahoaka izao ka tsy hotsiny ary tsy hiraitsy kombakomba kosa amin'ny fitorana ny vahoaka. Ilay nafahaselivana ve ny akarana tao ambonitsirolotra ka nylazany fa hoe hody fa saodia fa izahay kosa izay tena nandeha tao anatin'ny finoana tanteraka dia izay te handala zany natao hoe fahafahana dia nanjohy anambotsirovitra kinanjo kinanjo pseudo fahafahana no hita sy no raisina. 10 taona aty-aoriana ho iaho dia mbola tsy azo zany tena fahafahana izany fa mainka aza tafahitsoka any anatin'ny fahantrana mangapiady ny vahoaka malagasy sady miaina hiantroa ao anatiny fampanantenana tsy tanteraka, miaina ao anatin'ny aizina, miaina ao anatin'ny loto tsy fahasalamana ary anatin'ny fahantrana tokoa ny vahoaka malagasy. Zany rehetra zany no feo manakoako re avy amin'ny mpiray votorindrina, re avy amin'ny mpiray monina, avy amin'ny mpiray tanindrazana amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiarahamonina
milaza mahita dia maheno ko manao akory ny tsy haheno ny sasany aok'izay fanampenatsofina aok'izay ny famitahana olona miteny firenena maro aho nitady vahaolana nena andehanana ireny tompoko ary tsy nisy nandahana dia iray aza tamin'ireo firenena nanasa ireo voasa fa rehefa nasana dia mitady vahaolana koa hanampy atsika handroso fangan'izy ireny misaotra azy reny ny tena tolorako fisaorana manokana eto ihany koa ny mpanolotsaina manokana mpiara-miasa kaikano mahalala ny tenany izy izay nanampy ahy mpanolotsaina manokana na eto antoeran'izany na ivelany ny toerantsika mareko etony fa nasaina tamin'iray fitsidihana ireny fa tsy hoe sososo ka nangataka tsy sososo natsamadrefosa fa nokinaika nasaina nantsoina ary rehefa nantsona nasana dia namaly ampaletretena sy am'titsiko fa voninahina ampitsika izy ireo reo firenena izay nandalovako reo ary maromaro koa ny orinasa matanjaka vonina hamorinasa aty Madagasikara afaka miara-miasa tsara ampandraraha malagasy fa voalazako ombieny moa fa misakana makadiry dia olona misakana fa tsy ratitra anisany miseka ny mafy amin'izany dia ireo grand projet structurant ohatra ny énergie zay efa nitarainany nandray fitenena teo ny lalana olana izany da lalana mikodana autoroute amin'izany rehetra izany dia olona mandrakariva no sakana lavitra toraka izany ihany koa ny grande mine olona no olana fa tsy miravitra samy milaza mahita itsika mikasika an'izany reny scandale zay voamaiky manamavo ny lazantsika malagasy inary ny vahaolona asa miandry ny vavako hiteny ianareo fantatro ny aoatsainareo fantatro ny aoabonareo ny aoabo tsy miloka fa mahita vahaolana ny anareo nisy nanao aza nanomety eo ny taratasy ny fo agnaty valopy hoe zahay manolotra zay vahaolana ho an'ity firenentsika ity fantatro ny fanirianareo tsy vakovolo fantatsika mpiray-tanindrazana ny fototry ny jaly mahazo atsika fa dia zany koa moa ngaha olo-tibe eko dia ingy amin'ny teniny avoakoako fa ny fotoana manapetra ary izao fangirofirina izao dia mipaky ny apitso hiova raha mitovy ny mampaharary atsika maharary aby antsika rehetra io hatrany amin'ny farany lavitra farany iba ambany hatrany amin'ny faratapony any
maharary fa zany moa ny hampo ny fitiavana nyty toerany ty angamba ty toseza ty to tsy haiko dia ziriziry re ary ny vahoaka dia ho lasa azoko ataoko hoe teotage ve mitovy daholo ny mankararintsika rehetra reo ka raha mitovy ny fitiavatsika ny ty Madagasikara tsika ty atsangano ny tanany zay satea zay tsy tia ny Madagasikara raha mitovy ary ny fitiavatsika ny ty tanindrazantsika ty Madagasikara ty ary raha mitovy ny eritreritrytsika tsika eto zao dia tarito aho tantalo aho iaraka aminao ry malagasy mpiray tanindrazanao fanantenana mipetraka amintsika vonina amin'ny vahaolana raha sitraky ny rehetra hanaraka ny sitraponao malagasy sy ny fanirianao ho amin'ny fiarahamonina ho amin'ny tsaratsara kokoa paka ny andro pasika ny andro napaka ny andro fanantenana vaovao ny andro paka zany amin'ny latsinainy dia fa hiditra amin'ny herinandro masina samy aliny tena samy hivavaka hibanza ny epitsiny Madagasikara paka anatenantsika lanitra vaovao tany vaovao vavaka vaovao misaotra tokoay makasitraka toko vavy araky ny voalaza teo dia reko ary voaray ny hetahetanareo sy ny hafatra nambaranareo dia fa nytiko mba hanareananareo ihany koa araky ny hoe izay fitsipiana rehetra natao fa mety lina ngamba nareo te halalao inany dikany inany toy dia tsara ny fitaonana ary mbola hitoy Ifarana ny história